Ny androany zany a dia fanokafana fomba ofisialy ny salle informatique na ivitoerana zany a ianaran'ny ankizy sahirana ny informatique. Ankizy sahirana zany tsy hoe ny ankizy ato amin'ny akany faravohitra ihany a fa misy ankizy ihany koa zany sahirana avy any amin'ny fiarahamonina izay raisina hianatra dia mahazo certificat zany rehefa vita ny fepotona ianaran'ny ankizy. Atao hoe sahirana moa zany satria ankizy niarany tsindry azo lena teny amin'ny fiarahamonina zany, izay moa no beazina atao amin'ity akany ity a. Dia very ny zony a tokony hianatra, tokony hanao fahalalana, dia ny fanabeazana amin'ny alalan'ny informatika zany fomba anankiray a, ankoatra ny fanabeazana izay efa entinay na amin'ny asa tanana na amin'ny fianarana etỳ amin'ny sekoly manodidina. Dia hitanay zany fa mifameno ny fiofanana izay ho atao satria ny tanjonay a rehefa miala eto ny ankizy a dia mampandroso ny tenany sy ny manodidina azy fa tsy ho vesatra eny anivon'ny fiarahamonina intsony. Voalohany aloha izy zany mba tafiditra amin'ny resaka hoe verina zony, izany hoe mianatra. Fa ankoatr'izay koa zany izy a mba afaka mitovy amin'ny ankizy ivelan'ny akany na dia tsy mandoha vola azy satria mety mandoha vola raha mianatra an'izany amin'ny ankapobeny, fa eto kosa izy mianatra manompoana. Izay zany no tombontsoa be, fa rehefa mitady asa koa izy aneriana ino fa isan'ny zavatra anankiray ngeza be ilaina izany hoe mba manao CC na ohatr'izany. Mianatra momba ny internet mihitsy ny ankizy fa rehefa ao moa zany ankizy dia tsy maintsy miaraka amin'ny mpampiofana fa tsy mandeha irery. Dia efa misy ohatran'ny hoe fiche technique zany efa apetraka ny mpampianatra hoe reto ny tokony ianarana amin'ny resaka internet a. Dia tsy afaka hoe andeha hivily lalana zany izy ao amin'ilay satria misy lehibe foana rehefa mianatra azy. 5 moa zany zao ny ankizy koa ato a, dia ireo rehetra ireo zany a hisitraka an'izay daholo a fa misy fotoana fotsiny fandimby. Dia ny ankizy efa any ivelany zany a 10 isaky ny promotion iray. Dia mandritra ny herintaona zany a mahita ankizy 70 ankizy zany satria 4 promotion zany ny taona iray, ankoatran'ilay ankizynay ato zany. Ny fikambanana freedom moa zany no misafidy izay ankizy ho alefany aty, fa ny anay zany a rehefa ankizy tonga atao amin'ny akany a dia misitraka ny daholo zany hoe ankizy a nalefany mpitsara zaza tsy ambin-taona satria ny mpitsara zaza tsy ambin-taona irery ihany no mandefa ny ankizy mipetraka eto amin'ny akany. Ankizy miandry fitsarana ireo na zaza arovana vokatry ny olana teny amin'ny fiarahamonina.